Mijoro eto izay telo mirahavavy avy amin'ny entité anankitelo, ao ny projet impact zany ao ny ao amin'ny entrepreneuriat féminin océan Indien ary ao koa ny avy ao amin'ny Conseil national des femmes de Madagascar. Ireo dia fiaraha-miasa mahomby mba hoentintsika manatsara ny fahasalamam-bahoaka, indrindrindrindra amin'ny fanatsarana ny fahafahan'ny olona rehetra misitraka ny fanafody ara-kalitao sy ireo tolotra ara-pahasalamana eto Madagasikara. Izao fiofanana ny ataoko hoe fifampizarana izao dia santatra-mbava rano ihany satria efa nanomboka omaly moa zany izy ity ary mifarana amin'ity anio ity dia sehatra iray hanomezana ny fanamafisana orona ny fahalalana sy ny fahaiza-manao eo amin'ireo vehivavy mpandraharaha ary indrindrindrindra ireo vehivavy izay filohan'ny fikambanana miaro ny zon'olombelona zany any amin'ny sehatra rehetra izay misy azy manerana ny nosy. Eto zany dia tena fifaliana be ho anay projet impact miara-miasa amin'reto mpiara-miombina antoka anankiroa reto mba ahafahana mampita izany information rehetrarehetra izany eto dia misy ny avy any Orombe, avy any Antsirabe, avy any Fianarantsoa, avy any Toamasina, avy eto Antananarivo. Ka ny zavatra tena irina zany dia ny ahafahan'izy ireo ho lasa mpitarika tena mahomby ary mpitondra teny ao anatin'izay fiarovana ny zon'ny olombelona izay. Izahay avy ao amin'ny Conseil national des femmes de Madagascar dia nahazo tombony betsaka amin'ity fiofanana iarahana amin'ny projet impact ity. Ny FOI moa ao anatin'ny CNFM ihany koa dia samy partenaire miaraka amin'ny impact. Efa hatramin'ny taona 2024 izay no niara-niasa ka ny tombony voalohany aloha dia fanamafisana ny fahaiza-manao amin'ny resaka hoe mira lenta any amin'ny sehatra ny fahasalamana, any amin'ny resaka fitsinjarana ny fanafody sy amin'ny lafiny anankitelo dia ny fahasalamana reny sy ny zaza, ny fandrindram-piterahana ary ny ady amin'ny tazomoka. Dia namafisina ny fahaiza-manao ny reto mpikambana avy ao amin'ny CNFM. Izy ireo dia mpitarika fikambanana avy any amin'ny faritra maro samihafa mba ahafehy an'izay hoe fijerevana ny mira lenta sy ny hoe tsy tokony misy latsa-danja no sokajin'olona eo amin'ny fiarahamonina amin'ny asa izay atao. Dia ankoatran'izay nisy ihany koa ny fanamafisana fahaiza-manao amin'ny resaka fitariana dia resaka communication na hoe fifandraisana. 30 ny vehivavy avy amin'ny lavalon'ny nosy no tonga na nisitraka an'ity fiofanana izay niarahana tamin'ny impact Madagasikara ity. Raha ho anay manokana atao amin'ny FOI Madagasikara, fikambanana vehivavy mpandraharaha eto amin'ny Océan Indien eto Madagasikara dia nahazo tombony be dia be izahay satria nahazo fanamafisana ny fahaiza-manao ny amin'ny resaka plaidoyer, ny communication efa nitenen'ny présidente ny CNFM teo, ny fananganana projet na ny accès au financement koa. Raha miatrika an'izao crise post-Covid izao dia ny zava-dehibe dia tena fifampizarana, fifankahirezana ny samy vehivavy hiatrehana ny ho avy izay mbola tena azo lazaina hoe maizimaizina ankehitriny. Fa rehefa mifampizara teto izahay ary ny fankahery teto indrindraindrindra fampizara traikefa dia miala maivamaivana ary feno fanantenana fa tena manana ndraikitra lehibe izahay amin'ny fanarenana na ny ara-teokarena na eo amin'ny lafiny ara-piarahamonina indrindra fiarovana ny zoan'olombelona eto Madagasikara. Mahafinaritra aloha zany ilay fiofanana dia manaintana ny vahoaka Ambohimasoa zany za indrindra ireo 13 ans et plus mba nampianatra sy hanaraka ny formation sy ny torohevitra izay ampiarina hoentinay ho an'ny zareo aty. Mitondra fiovana ho anahy satria nahalalana fahalalana be dia be dia hitondra fivoarana eo amin'ny distrika misy anay koa satria tonga any dia hanentana ny vahoaka sy ny
mponina rehetra ao amin'ny district anay mba hanantona tobim-pahasalamana sy alalan'ny zony amin'ny fisitrahana ny fanafody eo amin'ny tobim-pahasalamana. Ny fifanana izay nataonay androany zany dia nitondra fahalalana bebe kokoa ho anay mpitarika satria rehefa tonga any amin'ny faritra misy anay zany zahay zao dia hampafantatra any amin'ny vahoaka fa afaka misitraka ara-dalàna ny fanafody ny vahoaka any amin'ny CSB izay misy anazy avy. Ary dia afaka anampitana azy andaminay any satria mako somary hoe ambanimbany voly any anao faritra sud-est iny osana ny tanora any na sahira mana dia manampy ohatran'izay dia le fifanana eto zany dia hoe hita zany hoe fantatry tsara zany hoe ay ve rehefa hoe misy le fifanana ohatran'izao dia fantatriny daholo zany hoe ariny aty atsy no andehanana.